Efa nisy ateista tonga mpino an'Andriamanitra ve? Falitafaraka aminao ary asaina ampitsikiana mihitsy ianao dia arabaina am-pifaliana ihany koa. Hiaraka indray tsika ao anatina foto-kevitra lehibe manao hoe hay fotom-pinoana drafitr'Andriamanitra mihitsy. Efa nisy tokoa ve izany hoe ateista lasa teista, izany hoe tsy mpino an'Andriamanitra lasa mino an'Andriamanitra. Ny fahafantarantsika ankapobeny mantsy eo amin'ny fiarahamonina dia ny mpino an'Andriamanitra no kivy dia lasa mivadika tsy mino an'Andriamanitra. Fa izay fanontaniana izay hoe efa nisy ve izany? Andao resahantsika ny momba ny Anthony Flew. Izy ity moa dia filozofa britanika ary nalaza mihitsy izy ity tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny fotoana izay niainana izany. Tamin'ny 18 taonany fotsiny io ianao dia efa nahavita tsangan-kevitra sy foto-kevitra izay nanohanany fa tsy misy Andriamanitra. Izany hoe vao 18 taona monja izy izany dia efa ateista na tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Ary nikoizana mihitsy izy tamin'ny fampianarany satria dia mpampianatra tamina oniversite izy maromaro tamin'ny toerana nisy azy, na tany Angletera io na tany Amerika. Ary ity Anthony Flew ity dia tena nanamarina araka ny fahafantarany fa tsy misy Andriamanitra ary nanaiky sy nanaja ny foto-keviny ireo rehetra izay nanaiky an'izany koa hoe tsy misy Andriamanitra zany. Inona ny zava-niseho ianao tamin'ny taona 2014 dia nanjary niova ny foto-keviny. Fa inona ny zavatra niseho ary? 20 taona ity Anthony Flew ity tamin'izay fotoana izay dia nanjary nanao fanambarana ohatran'ny hoe nampisavorivory ny mpanaraka azy zany sy ireo mpino tsy fisian'Andriamanitra, izany hoe ireo tsy mino an'Andriamanitra. Inona ilay foto-kevitra? Lasa nino indray izy izany fa misy mpamorona ny zavatra rehetra fa tsy tonga ho azy na hoe tsisy Andriamanitra. Ary io mpamorona io izany dia hoe Andriamanitra. Lasa nino indray izany taty aoriana efa amin'ny 20 taonany no nino ny fisian'ny mpamorona anankiray izay manan-tsaina izy nahary ny zavatra rehetra. Voalaza fa nirediredy ity filozofa ity ary mpaisiansa maro izay tsy mino ny fisian'Andriamanitra akory noho ny fianterany amin'ny siansa izany no nihevitra azy hoe tena antitra ingahy ity lasa adaly io, mirediredy. Kanefa rehefa tena nanontaniana inona ary izay zavatra izay, ny tsy zakan'ireto mpanaraka azy sy mitovy foto-kevitra taminy izany dia hoe niova hevitra izy. Ary rehefa miova hevitra ny olona anankiray koa dia mety misy tsy mahazaka izay fiovan-kevitra izay. Ary tsy nafaly an-dry zareo mihitsy izay fiovan-kevitra izay hoe fa maninona indray niala tamin'ilay efa ninoana. Inona ny antony hoy ianao? I Anthony Flew dia tena nino ary nanoratra tao amin'ny bokiny izy fa ny fandrosoana ara-tsiansa indrindra ozy izy eo amin'ny sehatry ny fizika sy ny biolojia, ny fizika sy ny biolojia zany dia ireo no tena nahatonga anazy resy lahatra ka nanao tsoa-kevitra fa tena misy mpamorona, misy manan-tsaina namolavola ireo zavatra rehetra porofony ny siansa ireo. Ary dia tena nanomboka teo izy dia niazona an'izay foto-kevitra izay fa tena misy ny mpamorona ary misy Andriamanitra. Izasy ianao mety tsy mahita an'Andriamanitra dia indraindray manana foronana koa tsy hino an'Andriamanitra. Tandremo. Fa na i Anthony Flew izay nalaza tamin'ny tsy finoana an'Andriamanitra aza dia izy no ilay ateista, tonga teista na hoe tonga mpino ny fisian'Andriamanitra ary tena nino an'Andriamanitra izy amin'izany asany mahagaga izany. Ny Genesis mantsy mampiseho amintsika fa nisy nahary, Andriamanitra ny mpahary ary tena marina izany rehefa manaiky an'Andriamanitra sy manaiky ny teniny izaho sy ianao. Ataosika hanaiky an'izany ary tsy ny ateista miverina ho teista na mino an'Andriamanitra, mino fisian'Andriamanitra ihany no arapaina. Fa izaho sy ianao izay mety mieritreritra fa lavitra antsika Andriamanitra nefa tena akaiky antsika izy homba antsika Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra betsaka fa
ny tsy mino an'Andriamanitra aza dia lasa tonga manaiky an'izany satria tsy azo lavina zany. Amin'izao fo zahay sao dia zahay izay ao anatin'ny laharan'ny kristianina na ao anatin'ny laharan'ny mino Andriamanitra sy ny fisiany no manao azy io tsy misy indray. Amindra fo aminay ianao, ampio kosa nefa hatakatra fa ny fisianao dia mbola lehibe lavitra noho ny fieritreretanay azy fotsiny noho ny asa ataonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.